VTI manolotra anao ny fampalalam-bavao. La 4G Batelma vous présente Ny vavao. Labelcom, la référence en impression numérique. Manolotra anao ny vavao. Labelcom, la référence en impression numérique. Blue Line TV safidy tsara indrindra manolotra anao Ny fampalalam-bavao. professionnel du bâtiment ou particulier. Pour vos articles de bricolage et de construction, choisissez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-bavao. Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles stations. Jovena, source d'énergie. Manolotra anao ny fampalalam-bavao. raha iandro mialohan'ny fanombohan'ny fampelezan-kevitra amin'ny fividianana filohampirenena fihodinana faharoa nanamafy androany teo anivon'ny seny fa tsy misy miova ny lalàna amin'ny fehy izany isany namafisin'izy ireo neutralité de l'administration niona tamin'ireo mpandraraha tsy miankina eto Madagasikara ireo candidat roa tota hifaninana amin'ny fividianana filoham-pirenena fihodinana faharoa teboka maro no andrasan'ireo mpandraraha amin'izy ireo maro ny fanararotana sy ny tsy fanarahan-dalàna nitranga tamin'ny fiandrindrana conteneur ao amin'ny port Thomas izay navoakan'ny mpiasa teo anivon'ny terminal conteneur Mike Tesseul teo aloha nanomboka ny taonina 5 no nisin'izany raha ny fanazavana azo ny aratsy ny kalitaon'ny mofo dibaina amidy eto Madagasikara ny fiakaran'ny vidin'ny akora fototra ny jirama sy ny maro hafa no anton'izany ho ny filohan'ny fikambanana mpanao mofo dibaina ny fampiakarana ny vidiny ho 500 ariary no vahaolana raha ny fanazavana eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena dia toy ny raharaha gilet jaune ao a Frantsa mbola miteraka resabe ny raharaha ankehitriny ary lasa mivadika crise politika tanteraka miditra antsehatra ireo mpanao politika ny adidin'ireo avy hatrany ary miaraba tompoko lasy tompoko vavy miaraba manokana ihany koa ireo any amin'ny faritra ireo manaraka ny vavaon'ny Kolo TV amin'ny alalan'ny DSTV Antsarana sy TNTV Fianaratsoa nanomboantsika ny vavao amin'ity alina ity dia raha iandro mialohan'ny fanombohan'ny fampelezan-kevitra amin'ny fividianana filoham-pirenena fihodinana faharoa nanamafy androany teo anivon'ny seny fa tsy misy miova ny lalàna amin'ny fehy izany isany namafisin'izy ireo ny neutralité de l'administration Michela Renardzon tsy misy miova ny lalàna amin'ny feno fampelezan-kevitra amin'ny fividianana filoham-pirenena fihodinana faharoa raha andro mialohan'izany no tsindrin'ny seny androany fa tokony hanaja ny tsy fiandaniana na ny neutralité de l'administration amin'ny mpiasam-panjakana raha batsahivina kely fotsiny izany dia misy an'ilay voalaza ny 750 amin'ilay lalàna fehizoro 740 sy 200 aotraotra valo io zany le momba ny fitondrana kapobeny ny fividianana sy ny fitsapakevim-bahoaka dia voatanisa ao zany ohatra ny amin'ny hoe neutralité de l'administration izany hoe tokony hijanona amin'ny tsy fiombana amin'ny candidat na ny andanina ny akilany zany ny any amin'ny fitantanan-draha raha-mpanjakana toy izay ihany koa zany ny amin'ny hoe neutralité amin'ireny le trano fivavahana samy hafa reny dia na tsy mandray anjara mivantana zany eo amin'izay le hoe tsy mandray anjara mihitsy amin'ny fampelezan-kevitra dia amafisina ihany zany fa neutre ary tsy mitanila raha tsy ahivina araka ny lalàna fehizoro laharana 740 tsipika aotraotra valo mifeno fividianana mialona ao aorian'izany ao amin'ny andiny fa 750 ny fampelezan-kevitra dia voafeno ny andiny maromaro isan'izany ny tsy fiandaniana ireo izay rehetra voasarangotry ny asa-panjakana isan'izany ny mpiasam-panjakana amafisiny ity lalàna fehizoro laharana 740 tsipika aotraotra valo ity ihany koa ao amin'ny andiny fa 80 fa voarara ho an'ireo mpiasam-panjakana sivily na miaramila ny miandany ireto farany izay voafatitry ny tsy fiandaniana ny fahavitrena sy ny fanaovana ny marina voarara ho an'izy ireo ny mandray anjara amin'ny fampelezan-kevitra
manampy amin'ny fahalaniny kandida iray. Ao amin'ny andininy fahatelo amby enimpolo kosa dia mazava ny voalazan'ny lalàna, voararany lalàna ny fampiasana mpiasa-panjakana sy fitaovam-panjakana. Raha ampitso 4 Desambra no manomboka ny fampielezan-kevitra amin'ny fifidianana filohan'ny pirenena fiodinana faharoa ary farina ny 17 Desambra amin'ny 12 alina. Ny 18 Desambra kosa no tanterahana ny fifidianana. 5 andro ao aorian'izay izany hoe ny 14 Desambra no farana ny asa ny SRMV. Ny 13 Desambra no vinavinaina hivoaka ny vokatra vonjimaika avy amin'ny CENI ary 7 andro ao aorian'izay izany hoe any amin'ny 7 volana Janoary 2024 ny famoahana ny vokatry ny fifidianana filohan'ny pirenena amin'ny fomba ofisialy avy amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana. Mandidina ny resaka fifidianana izay hatrany dia ny fitetezana tokantrano, fiandrasana ireo olom-pirenena andalo akany karatra, ireo hatreton'ny fepetra raisin'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny fokontany amin'ny fanomezana ny kara-pifidianana ho an'ireo izay olom-pirenena tsy nahazo izany kanefa voasoratra ao anatin'ny elisam-pifidianana Fezora Valy. Fanatonana ireo olom-pirenena isa-tokantrano izay no anisan'ny sahan'asan'ny tompon'andraikitry ny fokontany nanaovana fanadihadiana amin'izao ankatoko ny fiatrehana ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa izao. Ho an'ny fokontany Akorondrano Andranomahery ny 200 ireo olom-pirenena amin'ny mpifidy voasoratra anarana miisa 4,000 tsy mbola naharay ny kara-pifidianany izay anaovan'ny fokontany ezaka manokana. Ambona karatra zany izay mbola misy eto an-tananay dia zahanay reto karatsy reto jerena isaky ny adresy tsirairay avy isaky ny adresy tsirairay avy zany ny any an-tananay anreto hoe aiza le olona tompony reto ka rehefa tsy eto moa le tompony dia jerenay ao amin'ny listra ny fifindra-monina ny efa lasa le olona dia ho aterinay mijanona ihany ny ambona karatra zany. Moa misy le olona mbola tompon'le karatra dia manentana sady zany izahay manao hoe mitongava mifidy fa anjo ray anehoana ny safidy eo dia izay no mahatonga anay izaran'le karatra tsikelikely. Tahaka izay ihany koa ny eto amin'ny fokontany iray eto Antanimena anjaton'ireo tsy tonga naka ny kara-pifidianana na tsy tao an-tokantrano tamin'ny fizaran'ny tompon'andraikitra izany. Na eo aza ny ezaka ataon'ny fokontany manana didy ihany koa ny olom-pirenena raha ny fanazavana trano. Misy afisy apetaka isaky ny ombrao sy any amin'ny toerana par secteur izara milaza fa misy kara-pifidianana mbola tsy izay olona tsy nahazo kara-pifidianana dia tokony miaka ny kara-pifidianana aty amin'ny biraopokotany. Misy koa nefa ny fotoana izay mizara isa-tokantrano fa tsy mahatratra an'ireo olona izay tompon'andraikitra amin'ny tokantrano tsirairay avy ny asan'ny samin'ilay olona. Mila ny fandraisana andraikitry ny olona tsirairay indrindrindrindra ny fifidy eto amin'ny fokontany dia tokony hanantona eto amin'ny fokontany isika rehetra izay mbola tsy naka ny kara-pifidianany fa mbola betsaka izy ireo ato dia tongava maka an'izay ato amin'ny biraopokotany. Mila ny fandraisana andraikitry ny olom-pirenena araka izany ny fakana ny karatra sy ny fahatsiarovan-tena anefa adidy amin'ny fifidianana ho hatrany ireo tompon'andraikitra nanaovana fanadihadiana. Raha ny fanazavana trany miroso amin'ny fandraisana anarana amin'ny kahie ny anivon'ny fokontany amin'izao fotoam-panavaozana ny lisitry ny mpifidy izao izay farana vonjimaika ny 13 Janoary 2024. Raha tsy ahirina ny 2 Desambra lasa teo no ny andohany izay fanavaozana lisitram-pifidianana izay. Lisitra izay tsy mbola hiasa amin'ity fiodinana faharoa ity fa enti miatrika kosa ny fifidianana aorian'ny 12 Mey 2024. Tsy tokony ahilikilika ny olona manana fahasembanana amin'izao vanim-potoana ny fifidianana izao amin'ny maha olom-pirenena azy ireo. Tsy ampy ihany koa ny fampiarana ny lalàna ahafahan'ny olona manana fahasembanana amin'ny zoany. Ireo no isan'ny votra amin'izao andro iraisam-pirenena amin'ny olona manana fahasembanana izao. Iona saina. Umenareo vedada, umenareo veneri, umenareo vedada, suanai azo toeram-ponenana na koa ampiasa fototsatsatsany taobe. Toa ny olom-pirenena mananjo andray anjara amin'ny fifidianana ny olona manana fahasembanana, manana ny safidiny ny amin'izay olona hitantana ny firenena ihany koa. Tsy ampy nefa izay tantsoroka sy ny fijerena azy ireny izay raha ny fanazavana. Hoe nisy zany mba ningavy olona zany hoe mba batao dia mba mametra kely ozy izy le olona zany dia hitanareo an'izay zany hoe dia tenareo le olona hoe aloha tsy handefa
oko zao fa tsy manam-bola amin'izany dia ohatran'izay zany hita aloha zany amin'ilay toe-tsain'olona zany hoe tsisy tahalalanao zany na sembola sy mety sembana fa rehefa mila fanampiana anao dia mametra kely zay zany ny zavatra hoe hita ny olona manana fahasembanana aloha zany ny zavatra hita dia hoe ireo le olona manana fahasembanana mavesatra membre ny afamy resahako io dia tsisy nanefa ny adidin'ny fidy ny membre nay zany manodidina n'le 15 sita misy eo amin'ny valonjato. Marina isaky ny 3 Desambra ny andro iraisam-pirenena ho an'ny olona manana fahasembanana. Isan'ny nanamarika izany ny teto amin'ny centre Sembana Mijoro ka isan'ny notakian'izy ireo tamin'izany ny fijerena ny zon'ireo olona manana fahasembanana ny fahafahan'izy ireny mifidy ankalalahana amin'ny fifidianana tanterahana eto amin'ny firenena. Nivoaka androany voka-panadinana ho an'ireo izay miatrika ny fanadinana idirana ho mpiasam-panjakana ambony eny anivon'ny ENAM. Aza tao raha nambaran'ny minisitra tompon'andraikitra ny manadio ity sehatra ity manoloana an'ireo Lazara Tsifezora Valy. Taorian'ny fiatrehana ny délibération finale androany maraina nivoaka io tolakandro ny voka-panadinana ho an'ireo izay niatrika ny fanadinana idirana ho mpiasam-panjakana ambony eny anivon'ny ENAM. Tsy maintsy nandraisana fepetra ny fanadiovana ny fanadinana idirana ho mpiasam-panjakana ambony eto Madagasikara manoloana ny Lazaratsy sy ny kolikoly ary ny kitranotrano amin'ity sehatra ity. Fanazavana izay nataon'ny ministry ny asa-panjakana ny maraina teo teny amin'ny ENAM Androibe. Fanadiovana izay tanteraka tamin'ity taona ity raha ny fanehoan-keviny hatrany. Tamin'ity concours indray mandeha ity dia voaporofo fa azo arenina ary azo diovina ny concours mpanjakana tahaka nytony. Afaka miteny aho zany fa ireo olona rehetrarehetra afaka amin'ity concours idirana amin'ny ENAM ity dia tena ny fahaizany tanteraka no nafaka n'ireo olona rehetrarehetra ireo. Azo atao ihany ny manadio antony concours tony mba hipetraka le antsoina hoe méritocratie, zany hoe ireo le mendrika ho an'ity firenena ity hoe ireo olona mpiasam-panjakana ambony hitantana ny firenena any amin'ny sapan-draraha ambony, sapan-draraha-panjakana goavana rehetrarehetra dia tena ny fahaizany no nahatonga azy eo amin'izany toeran'izany. Olona manana ny mari-pahaizana masitsara na ihany koa ireo efa mpiasam-panjakana dia hisondrotra amin'ny sehatra misy azy raha tsy ahivina no afaka miatrika ny fifaninanana idirana ho mpiasam-panjakana eny amin'ny sekoly ambony ENAM amin'ny alalan'ny concours direct na ny concours professionnel. Isan'ireo sehatra azo idirana amin'izany ohatra ny sehatry ny diplomatie, administrateur civil, inspecteur des impôts, inspecteur des domaines, commissaire de commerce, inspecteur du travail, inspecteur de l'administration pénitentiaire. Veny amin'ny tontolon'ny politika isika dia niona tamin'ireo mpandraraha tsy miankina eto Madagasikara ireo kandida rotota ifaninana amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena fiodinana faharoa teboka maro no andrasan'ireo mpandraraha amin'izy ireo. Gaetan Andriatsilavo. Fanontaniana maromaro manodidina ny fandrarahana eto Madagasikara no nametran'ireo mpandraraha eto Madagasikara fanontaniana tamin'ireo kandida ho filoham-pirenena hiatrika ny fiodinana faharoa. Isan'ny nisongadina tamin'izany ny fangatahana antoka fa ilamina tanteraka na ny fampiasam-bola na ny famokarana na ny ain'ireo mpandraraha eto amintsika manoloana ny zava-misy amin'izao fotoana indrindra tao anatin'izay 5 taona lasa izay. Ho afaka miasa sy mamokatra milamina ka hitondra fampandrosoana ho an'ny firenena ve izy ireo manoloana ny firongatry ny asan-dahalo, ny fakanan-keriny, ny kolikoly sy ny maro hafa izay miha-mahazo vahana amin'izao fotoana. Samy niezaka namaly izany na ny kandida Marc Ravalomanana na ny kandida Andry Rajoelina. Tokony homeka hoy ny kandida Andry Rajoelina manoloana izany. Et la sécurité et la paix sont les fondations nécessaires pour toute nation qui aspire au développement et à la stabilité. Ny fandriam-pahalemana sy ny filaminana ny fototra iangana ho an'ny firenena maniry ny voatra sy ilamina, ny famogorana ny heritreritra, ny tsy fandriam-pahalemana dia zava-dehibe ary fototra ka isan'ny lara-pamenapetrako. Raha miresaka filaminana dia azo raisina amin'ny teboka telo: ny filaminana ny fampiasam-bola araka ny lalàna sy ny fitsarana ary ny olona sy ny fananany. Noho ireo anton'ireo izao manokana andro vitsy zay tao anatin'ny UEM ny antso manam-pahaizana manokana aho amin'ny lafin-javatra maro amerenana ny filaminana sy ny fiarovana eto Madagasikara. Dans plusieurs domaines concernant la sécurité pour rétablir la sécurité et la défense à Madagascar.
ity faran'izay ny laza fa ho atsaraina ny tontolon'ny fandrarahana ahafahana mampandroso ny firenena. Araka izany, efa voafaritra mialoha ny paikady rehetra ahafahana manala ireo AI rehetra amin'ny fampiasam-bola eto amintsika, hoy ny kandida Andry Rajoelina. Efa voarakitra ao anatin'ny UEM izany raha ny fanazavana hatrany, ary tsy tokony hisy ny sakana amin'ny fanatanterahana azy. Ratsy-ivina, naritra ora roa ny fihaonana teo amin'ny GEM sy ny kandida Marc Ravalomanana, ary ora roa hafa ihany koa ny teo amin'ny GEM sy ny kandida Andry Rajoelina. Maro kosa ny fanarotana sy tsy fanarahan-dalàna an-tranga amin'ny fandrindrana ny conteneur ao amin'ny port Toamasina raha navoakan'ny mpiasa teo anivon'ny terminal conteneur Mectesel teo aloha. Nanomboka ny taona 5 ny nisin'izany raha ny fanazavana azo miantarandriana. Tsy misy makany amin'ny kitapom-bola mpanjakana ny ampahany-betsaka amin'ny vola miditra ao amin'ny port Toamasina atao anatin'ny taona maro, araka ny ampamoakana taona mpiasa iray teo anivon'ny terminal conteneur Mectesel teo aloha. Antony io raha nambarany ny fisiany fanararotana amin'ny fandrindrana izany. Ny serana tsambo Toamasina nefa izay mampiditra 7 hatramin'ny 12 miliara ariary isan'andro. Izy io dia société vahiny naka ny apahany be indrindra ny 99% ny fidiram-bola amin'ny port Toamasina tamin'ny 2005 zany hoe rehefa natao appel d'offre international ny terminal conteneur dia ny société avy any Philippines zay niara-niasa tamin'ny fitondram-panjakana tamin'izany fotoana zany no nasaina ny tatana an'io orinasa vahiny terminal conteneur io zay miaraka amin'ny orinasa groupe Tico. Ka ny apaham-bola be indrindra miasa ao zany dia ny 50% ny groupe Tico ary ny 50% an'le société avy any Philippines. Tiana ny manamarika fa ny 99% ny vola miditra amin'ny port'ny Tamatavy io dia avy amin'ny alalan'ny terminal conteneur io daholo satria ny hatramin'izao satria ny entana rehetrarehetra alefa any andafy sy tonga avy any andafy ka amin'ny conteneur dia tsy maintsy mandalo amin'io terminal conteneur io avokoa. Ankoatr'izay misy ihany koa raha ny fanazavana ny fanodikodinana ireo entana. Rehefa azon'ilay société vahiny terminal conteneur Mectesel io zany ny apahany be indrindra amin'ny port'ny Tamatavy dia ny procédure nisy hatramin'izay zay nipetraka atao amin'ny port'ny Tamatavy zany nisy arahan'le Mectesel, misy tsy arahan'le Mectesel. Ny zavatra tsy arahan'zareo zany ohatra hoe fahataperan'ilay ohatra le fahataperan'ilay fempotoana fijanonan'ny conteneur ao anatin'ny terminal conteneur Mectesel. Zany hoe rehefa tsy nalan'ny tompony izy ireo tratran'ilay fotoana hoe tsy nalan'ny tompony intsony dia alefa transférena any amin'ny dépôt chambre de commerce ny Tamatavy mba atao la vente. Nefa tsy zay ny zava-miseho fa ao dia lany voalavo izy le fitenenana ihany hoe lany voalavo tao anatin'ny terminal conteneur le conteneur zay tokony alefa afindra tany. Zany hoe ao zany le conteneur sady tsy tonga any amin'ny chambre de commerce any amin'ny dépôt chambre de commerce atao la vente, sady tsy tonga any amin'ny dépôt chambre de commerce atao la vente le conteneur no ihany koa tsy hitatsony amin'ny terminal conteneur satria lany voalavo zany hoe ao zany dia fa misy procédure manjavonjavo ny fanarahan'ilay terminal conteneur sy ilay tomponentana zany. Hatreto tsy mbola nahazo fanazavana teo anivon'ity orinasa ity ny mpanao gazety. Tato anatin'ny taona maro no efa nisy olana manoloana ny fomba fiazan'ity orinasa mitantana ireo conteneur ny amin'ny seranatsambo-ny Toamasina Mectesel ireo. Isan'izany ohatra ny fitarazon'ny fomba fiasa araka ny fitarainan'ny mpandraraha sy ny mpanjifa. Lafim-baovao hafa kosa indray dia hiakatra fitsarana rampitso ny raharaha famonoana mpisolovava metatra iala tetsy an-tanimena araka ny fampitam-baovao avy amin'ny sampana fikarohana momba ny eloka behivava etsy fiadanana. Mitodika eny amin'ny fitsarana araka izany mason'ny mpanara-baovao ankehitriny. Yves Richard. Taorian'ny fanambarana nataon'ny praiminisitra sy nolavitra ny mpisolovava manameloka ny vony niatra tamin'ny mpisolovava metra iala tetsy an-tanimena ny sabotsy lasa teo. Rampitso fa 4 volana Desambra no hiakatra fitsarana ny raharaha araka ny fampitam-baovao avy amin'ny sampana fikarohana momba ny eloka behivavy etsy fiadanana androany. Nitodika any amin'ny fitsarana manoloan'izany ny maso amin'ny mpanara-baovao takina ny fampiaran-dalàna ny fahaleovan'ny tena ny fitsarana tsy isiany tsy maty manota hoy ny olom-pirenena. Na inona no mety tsy fitovian-kevitra tsy tokony tonga amina sehatra salamizany mihitsika fa tokony lalàna zany ny ampiarina hoe nanao an'izay le olona dia inona lalàna mifanaraka amin'izay
fa zava-doza raha zavatra ohatr jusque zao zany zao mbola hiditra amin'ny deuxième tour indray a dia efa tandendomindoza sahady zany ny fandriam-pahalemana ao anatin'ny fiarahamonina. Mahatokony fitsarana zany ny vahoaka madinika reny ary moa mpisolo vava tratrana fihetsika hafahafa be ohatra ireny fa indrindra raha ny tsotra zany tratran'ireny angamba dia tsy fantatra hoe hiafara amin'inona mety hoe vitavita mora ihany. Tokony mampiseho no mahaleo tena azy ny androm-panjakana momba ny fitsarana mba tsy hisy ny hoe tsindry avy any aviana avy any avanana na amin'ireo manam-pahefana indrindraindrindra fa eo amin'ny ray aman-dreniny. Manameloka ny tranga ihany koa ny filan-kevitra ambony miaro ny demokrasia sy ny tany-tandalàna. Miantso ny tompona andraikitrisan'ny tokony indrindra ny fitsarana anatanteraka ny asany anatin'ny mangarara ny ACDDED. Ny ACDD dia manameloka ny herisetra rehetra na avaiza izay ho ny herisetra zay dia elonay fa eto an-danin'izay koa dia manentana tompona andraikitra tsirairay mba samy handray andraikitra amin'iny raharaha iny ary tsy hoisy tsindry na aviatso na avekily na avy aty-an-daniny mba ahitantsika ny tena marina. Araka ny hita tamin'ny rakitsary misa telo ireo ny kasitanana ny mpisolo vava. Ny ray tamin'izy ireo ihany no nandalo ny famotorany zandary teny anivon'ny sampana fikarohana momba ny eloka be vava teny fiadanana araka ny loharanom-baovao. Ezaka goavana ny fanafainganana ny famotorana toy izao saingy takiana ny ampiarana ny sazy ho an'ireo rehetra navandosa araka ny fanambarana nataon'ny Prime Ministra sy noloavitra ny mpisolo vava ho tanteriny eto amin'ny fampahalalam-baovao hatrany ny toy ny raharaha. Matolotranao indray ary ny pejiny dokavatra aorinan'izay ny atantsika ny tontolon'ny tsy fandriam-pahalemana eto amintsika fa eo ihany koa ny resaka mofotovaina eto Madagasikara rehefa avy eo ary. Noely miaraka amin'ny Telma araroty fiainam-bidy hatramin'ny 5.3 isan-jato amin'ny finday Telma rehetra. Ny Telma Titan, ny Telma Play, ny Telma Legend ary finday maro hafa koa. Totra manakely mandra-pahatapitra ny stock. Tonga vaingana eny amin'ny Telma Shop. Telma dia mirary Christmas sambatra ho antsika malagasy rehetra. Telma, safidiky numéro 1 malagasy. Briquet Bic. Comptez sur Bic. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Briquet Bic. Comptez sur Bic. Faites le calcul. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Dans mon quotidien, j'ai besoin d'Internet en permanence. Pour mes recherches, mes mails, pour être à la page des actualités, mais aussi pour communiquer avec mes amis. Et après une longue journée de travail, quoi de mieux que de se détendre devant la télé à regarder ma série préférée, tant qu'elle n'est pas occupée par le match de foot de mon mari ou les dessins animés de mes enfants. Tout ça grâce à Blue Line. Profitez de la box 4G Blue Line connexion illimitée et le décodeur Blue Line TV avec toutes les chaînes à partir de 169 000 arrières par mois. La route ne sera plus jamais la même avec Jovena. Vivez de nouvelles expériences. Faites confiance à la qualité de nos carburants premium et à la sécurité de nos cartes de paiement Énergie Plus. Profitez de nos grands espaces de stationnement et de tous les services dont vous auriez besoin. Venez découvrir nos nouvelles boutiques. Faites-vous plaisir avec une pause bien méritée dans nos points chauds. Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles stations. Jovena, source d'énergie. Arena tsy azo avaozana ny nofotany sy ny tendrombohitra. Ilaina amin'ny famokarana sakafo, fonenana, vokatra azo avy amin'ny alina, hiadiana amin'ny fiovaovan'ny ny toetrandro. Tahirin-drano hiankinana ny fampandrosoana ny tendrombohitra. Atahorana ho simba nefa ny nofotany. Andao hiaraka, anoana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tany sy ny tendrombohitra. Ankalazaina ny 4 sy 7 desambra any Antsiranana. Miaraka amin'ny ministera ny tontolo iainana, ny Aivoary ary ny ala, ny tetikasa Prosol GIZ sy ny tetikasa Kobaby. Aok'izay ny fanombanany tany, andao hitondra vahaolana.
VTI, une société de conception, de fabrication, d'installation de portes et fenêtres en aluminium, volets roulants, rideaux métalliques, vérandas, ainsi que vente de vitres étoiles, vous propose la gamme de produits adaptés à votre projet et budget. Et rendez-vous chez VTI à environ 150 mètres de Galanat à la Tamate. VTI, prêt à vous servir. araka ny hitantsika teo iny hôtel Artemis izay indray no horonan-tsara arahantsika anioalina eto amin'ny Cool TV. Fa ny aino izantsika ny vaovao dia mijanona eo amin'ny antso amin'ny fandraisana andraikitra ny asan'ny CNIDH ho ny filohany asa izay feheziny lalàna raha ny fanazavana azo antony tsy ahafahany manaraka ireo raha mafana eto amin'ny tany sy ny firenena ionina saina. Raha maro eto amin'ny firenena no nanaovan'ny Commission nationale indépendante des droits de l'homme na ny CNIDH antso ny amin'ny tokony anafainganana ny fanadihadiana toa ny tao Antsakabary izay nitrangana fanaparam-pahefana nataona mpitandron'ny filaminana sy fanitsakitsahana ny zon'olombelona. Teo ihany koa ny fitrandrana volamena ny amin'ny commune Voilava distrikany Mananjary izay ampiasan'ireo mpitrandraka vahiny akora simika toa ny mercure ka nanaovan'ny CNIDH antso avo ny amin'ny tokony jerena akaiky izany. Atreto tsy hita ny toy ny rendrarà ireny, tsy nisy toy ny fanadihadiana ka nahatonga ny maro mampametra-panontaniana ny amin'ny hoe inona no antom-pisian'ny CNIDH toy izao ny fanazavan'ny filohany. Raha ny lalàna izay nametraka ny CNIDH dia tena izay voalazanao izay hoe interpellation, izay zany no antsaranay. Dia ohatrohatran'izay daholo zany ny CNIDH maneran-tany. Satria izy io zany misy an'ilay hoe principe de Paris no arahana teo fananganana azy. Fa ny aty amintsika zany ohatrany hoe mbola marisarisa ilay izy dia ratsorina zany ohatrany hoe Antsakabary, Voilava Mananjary, tsy misy tohiny. Efa natao daholo zany ny antso avo sy ny taratasy misoratana amin'ny tompon'andraikitra isan-karazany tsy misy mihitsy zany le hoe dia inona zany no izay le réaction zany no tsy misy. Ny lalàna mifehy CNIDH araka izany no tokony asiana fanatsarana ahafahany ity rafitra ity mandray ny andraikiny miady amin'ny fanitsakitsana ny zon'olombelona ka tsy hijanona ho antso fanairana fotsiny ihany ny ataon'ny CNIDH manoloana ny fanitsakitsana ny zon'olombelona eto amin'ny firenena toa ny rara Antsakabary sy ny tao Voilava Mananjary. Ny famonoanan'ny polisy tany Feno Rivatsinanana ary farany teo ny namonoana ny mpitandron'ny filaminana Mpisolovava tetsy Antanimena. Sao dia tokony hiditra amin'ny dingana manaraka hoe apetraka amin'ny lalàna mihitsy zany no hoe tsy maintsy omena valiny ireny antso ataon'ny CNIDH amin'ny mpitondra fanjakana ireny. Satria hita mihitsy zany fa hoe le tsy maty manota io zany tena zavatra manimba tanteraka mihitsy ny fiainan'ny fiarahamonina sy ny fiainam-pirenena mihitsy koa azy. Andrasana araka izany ny fandefasana izay volavolan-dalàna mifehy ny CNIDH izay ahafahany ity rafitra ity manatontosany andraikiny araka ny tokony ho izy. Miaro ny zon'olombelona ka izay rehetra manitsakitsaka izany na iza dia hiara-ny lalàna velona avokoa eto amin'ny tany sy ny firenena. Mila foanana ny tambazotram-panao asa ratsy ahafahana mamongotra ny asan-dahalo hoy ny fiarahamonim-pirenena avy any Bongolava nanamafy izy ireo famorongatra ary tsy azo iainana intsony tsy fandriam-pahalemana any amin'ny faritra ka eto Andriatsinava. Isan'andro ny pobasy sy ny asan-dahalo amin'ny faritra Bongolava hoy ny fiarahamonim-pirenena avy any an-toerana mitaraina ary manao antsoavo amin'ny mpitondra fanjakana. Ankoatrany hoe manana fitaovam-piadiana mahery vaika ireo mpanao asa ratsy, misy mpiaro ary manana tambazotra matanjaka ihany koa izy ireo. Tsy afa manoatra manoloan'izany ireo mponina ary tsy afaka ny hiary sy hiaina am-pilaminana ihany koa. Io tambazotra miaro ny mpanao asa ratsy io no mila foanana raha tiana ny ametraka fandriampahalemana maharitra. Tambazotra ohatran'izay zany ny fomba anankiray amingorana an'io rehefa samy miambina ny any fotony dia mandraindraikitra ny aty ambony mivano ny problema. Fa raha endrasanao avy ety ambony daholo ny zavatra rehetra dia tsisy ninninona
raha sika mahafantatra na hoe resaka sécurité foncière io resaka olana ara-tany io zay tena miteraka ny ampahany besaka amin'ny endrika sy fandriam-pahalemana dia besaka misy amin'izao fotoana izao ka raha sy ny any fotony misy rafitra apetraka misy matanjaka ny anivona vokotany sy commune mandamina an'io fa io no andanin'andro aty anivona tribunal ety sady lany andro tsy afaka mamokatra ny olona no le fisarana zany lany andro amin'io. Tokony ho diovina ihany koa ny ao anivon'ny fitsarana sy ny mpitandro filaminana raha ny fanazavana. Ny ohatra ratsy avy amin'ireo rafitra ireo mazana no hitan'ny olona ka mahatonga ny fitsaram-bahoaka. Hoe atao ahoana ireo zandary manao ny tsy mety zay tady andoto sy manimba ny asan'ny gendarmerie pirenena reto en général fa ty gendarmerie ty raha sika manana fiatsianareo rery akory io zany no ataonay ohatran'izany ty manatona ny tompon'andraikitra ambony anivon'ny fisarana ahoana koa ny anaovana ny ampisara sasasasany zay tsy nay manamaimbony aty ka mandoto ny asan'ny fisarana satria zay neny miteraka an'ireny fisaram-bahoaka mipopoka esero reny misy otrikady eo amin'le vahoaka sy mpitandro ny filaminana ny vahoaka sy ny fisarana vahoaka sy ny mpitondra amin'ny ankapobeny ahoana ny amafana an'izay otrikady zay inona ny tena fototry ny olana mahatonga an'izay zany no tena tokony ho jerevana. Mbola lavitra araka izany ny ady atao ahafahana mamerina indray ny filaminana eny anivon'ny fiarahamonina. Maro ireo manana vina sy paikady ahafahana mamerina ny filaminana saingy ilaina ihany koa ny fandraisana sy ny fiainoana ny fitarainan'ny mponina sy ny sosikevitra avy amin'izy ireo. Ny mponina no mahita ary maina mivantana ny zava-miseho eny anivon'ny fiarahamonina. Na izany aza tsy tokony adino fa manana lalàna isika ka tsaraina araka ny lalàna izay nanao ny tsy mety. Mandidina izay tsy fandriam-pahalemana izay hatrany dia positra iray tao Mananjary no niara-ny fanafiana ny farany herinandro teo. Vola 17 tapitrisa ariary no very tamin'ny izany raha ny fantatra efa misokatra ny fanadihadiana Michela Ranarjoana. Vaky nandritry ny fanafian-jolantranga ny aliny alatsinainy teo tokony ho tamin'ny 1 ora ny kofra ny positra malagasy ao an-tsena voly distrika ny Mananjary ka very tamin'izany ny lela vola 17 tapitrisa ariary. Tahaka izao ny fanazavan'ny receveur de poste iray izay tao an-toerana ny 24 novambra fotoana ny fanafiana. Olona 3 no fantatra fa niditra ankeriny tao amin'ilay positra tsy nisy kosa ny ainana fohy. Maty zarelo ny tao tamin'ny fotoana izany fa tsy vera positra ao zany. Dia le varavarana miditra amin'le trano avy ao Tsinanana avy ao Varatra angamba izy. Varatra trano io no nongotany zareo. Efa somary efa tanainy be zay le varavarana dia tonga dia nongotana avy any ivelany dia napetraka zareo teo lavarangana teo le varavarana miaraka amin'ny tolana. Dia zay zany fomba nidirany tao an-trano. Za eo ampidirana moa taitana ino an'le ohatran'ny misy midiso be zay. Vao niarina iny andeha tsangana dia efa misy olona mitsangana eo akaiky koa miaraka amin'ny ampy amin'ny tsilo nampideposy anazy. Raika ny rehetra atao amin'ny parapara ny raika ny mpandrena. Tsy vao izao no ahitana trangana tsy fandriam-pahalemana any amin'ity toerana ity raha ny fanazavana. Vao tsy ela zao dia nisy koa tao toerana tsy dia lavitra ny tsena voly eo atao kazotokana zay tsy haiko na 7 kilometra angamba izy eo 20 kilometra eo angamba. Dia nisy olona voatapy ny fanafikany koa tao amin'ny andro tolakazo mbola andro mazava. Dia lasa koa ny volan'erangaha io dia nisy olona voasambotra tamin'izany. Fa le mpanafika moa tamin'ny fotoana eny tondra an'ireny tikitiky reny plazaky le 3 roa reny. Dia ny anaky taiko ny efatra sadiny afaka relase daholo fa le chauffeur mitondra le tikitiky nofandry zareo iny reny no midoboka amin'ny tribunalin'ny Mananjary. Raha ny fanadina natao efa misokatra ny fanadina mikasika ity raharaha ity. Io maraina io no nisy ny fakanam-bavany ireo receveur de poste. Hotaterina aminao eto amin'ny fampahalam-baovao an-trano moa ny mety ho toy n'izay raharaha izay. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia ny ratsy ny kalitaon'ny mofo dipaina amidy eto Madagasikara. Ny fiakaran'ny vidin'ny akora fototra, ny jirama sy ny maro hafa ny antony izany ho ny filohan'ny fikambanana mpanao mofo dipaina. Ny fiakaran'ny vidiny ho 500 ariary no vahaolana raha ny fanazavana azo. Ivrechara. Ohatr'izao zao mofo efa zato ny ray nefa ny lasa kely. Zao ny ao anatiny, pokaty. Zao tsy dia misy tsony. Zao mainamaina.
zao ilay izy voadidina amin'ny antsy tonga dia miparitaka nefa mofo vo eo zao io. Efa taona taty aorian'ny fampiakarana ny vidiny mofo dipaina farany teto Madagasikara. Toy izay ny fitarainan'ireo mpivarotra momba ny kalitaon'ny mofo mitobaka eto amin'ny tsena anatiny. Ny fiakaran'ny vidiny akora fototra sy ny vesatra samihafa mianjady amin'ireo mpanao mofo no antony raha ny fanazavana. Anatin'izay efa taona zay entre 2800 et 4100 ariary ny euro nisy fiakarana zavatra be dia be, carburant niakatra, jirama niakatra, i salaire ny mpiasa niakatra, i farine niakatra, ingrédients rehetra, matière première rehetra niakatra, noho izay zany nahatonga ny mofo dipaina somary lasa kely. Ka normal be ny le mofo pokaty satria le mofo ny 110 grammes cru 110 grammes manta. Raha masaka io lasana amin'ny 90 grammes 85 grammes. Logika be zay hoe maivana le mofo mora simba satria le mofo efa rivotra fotsiny anatiny. Ny fampiakarana ny vidin'ny mofo 500 ariary no ahafahana manentsina ny fatiantoko hamerenana ny kalitaon'ny mofo dipaina amin'ny laoniny raha ny fanazavana. Isan'ny fihaonana amin'ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana izay hamaritra ny fampiakarana na tsy ny vidin'ny mofo ny taona 2024 avy zao. Fa raha zay zany raha mampiakatra an'io dimanjato dia afaka mamerina mofo ohatran'le taloha le mavesatra sady tsara. Nefa mino zay hoe amin'izao ankehitriny zao efa efan'ny vahoaka zany tsao loatra hoe ampiakatra prix-na mofo dipaina dia vitan'ireo zero tsy mety zay amin'izay manokana. Amin'ny 2019 zany mieritreritra zay hoe hitady solution miaraka amin'ny ministère de commerce sy rehetrarehetra sy andamina ny programme dia mety ao zay mety mampiakatra prix-na mofo dimanjato. Fa raha zao sika amin'ny teny zao aloha dia mbola tsy afaka manao an'izay. Araka ny fanadihadiana nivoaka ny taona 2017 Turquie no lohalarana amin'ny fihinanana mofo dipaina maneran-tany 20 kilao isan'olona isan-taona. Algérie no laharana faharoa 10 kilao isan'olona. Any amin'ny laharana fahavalo no misy any Amerika 20 kilao isan'olona. Laharana fahasivy ny Frantsay mihinana mofo dipaina 15 kilao isan'olona. Malama mofo dipaina tapany isan'olona isan'andro kosa ny malagasy amin'ny ankapobeny. 2 hetsy sy 1 tapitrisa mofo dipaina isan'olona ny lany ny ponina Antananarivo. Takina ny fanatsarana ny kalitaon'ny mofo dipaina, hitazonana ny singa ilainy ny fahasalamana. Araka izany hoy ny mpanjifa, raha ny fantatra, lipida 2,7 isan-jato, glucide 10,4 isan-jato, protéine 12,1 isan-jato no entin'ny fihinanana mofo dipaina 100 grama. Dia izay fa dia antsika maresaka iraisam-pirenena dia toy ny raharaha gilet jaune ao Frantsa mbola miteraka resabe ankehitriny ary lasa mivadika crise politika tanteraka miditra antsehatra ihany koa ireo mpanao politika fanadina. Taoriany hetsika nataony gilet jaune nandritry ny 3 herinandro nanokatra fampiresana ny gouvernemanta frantsay nanomboka androany. Izany nanatrika izany ny solotena avy amin'ny republikanina, ireto farany izay nitatitra ireo tepika-andrasan'izy ireo avy amin'ny gouvernemanta, eo ihany koa ny fanehoana ny tahotra manoloan'ny tiraradia. Tafiditra amin'ny fangatan'izy ireo ny voan'ny filoham-pirenena amin'ny fahanginana. Izany hoe ny sy ny fanambarana na fampiresana amin'ny mponina Frantsa ataon'ny filoha Emmanuel Macron. Ho azy ireo ihany koa ilaina ny fanatanterana fitsapahakevim-bahoaka any an-toerana mikasika ny resaka fandoavan-ketra. Nambaran'ireto republikana ireto hatrany fa tsy tokony nandrasana 12 andro aty aoriana vao nisy ny fepetrany raisina. Ho an'ireo ankolafy sosialista kosa, fanolorana tolo-dalàna no vahaolana manoloana ny fitakiana ataon'ny gilet jaune. Anatin'izay ny famerenana ny ISF sy ny fampiatona ny hetra mikasika ny fanjifana solika. Hatreto aloha niteraka krizy any an-toerana ny hetsika ataon'ny gilet jaune. Raha mpitso no handray ny delegaciona solotena avy amin'ny mpanao fihetsiketsehana ny gouvernemanta. Dia iny maresaka iraisam-pirenena iny manankatona vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany. Soa fa tsara tolotolo.
Blue Line TV safidy tsara indrindra nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao Labelcom narahinao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny Labelcom, la référence en impression numérique. La référence en impression numérique. Batimax vous propose sa gamme de luminaires rustiques en suspension avec applique pour tous les modèles à 70% de remise. Offre valable jusqu'à épuisement du stock. Alors, n'attendez pas. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté Ny vaovao. Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles... Narahinao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny Jovena, source d'énergie. Narahinao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny VTI, prêt à vous servir.